fialonana ary nanao zavatra ny zavatra tany am-pony tany de ny aninona ny fofony any Davida de nanomboka teo ange tsy nitsahatra itsony mandra-pahafatiny Saoly zany hoe anenjika ny Davida anenjika ny Davida anao zay tsy nanana zavatra tsony tao anatin'ny sain'ny Saoly de ny amono any Davida tsy hoe anitatra fanjakana amono any Davida tsy hoe hanao fanatitra mahafinaritra ho any Jehova fa amono any Davida tsy hoe hanofana miaramila mba hiado an'i Israely fa amono any Davida nanomboka teo taiza zany izy ny aika tato amin'ny tempo satria tsy mitandrina ny fony mihoatra noho ny zavatra rehetra ary fantatsika tsara fa Saoly ange maty anady ange Saoly mpanjaka voalohany nandiso fanantenanan'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely izany Saoly zany noho n'inona noho ny toe-po jerenao tsara Davida riavana tsy ohatranazy tsy ohatran'ny Saoly eretinao tsara ny fomba nahatongavany Saoly teo amin'ny fanjakana de zao very ny borikindrainy de nandeha nitady an'iny tany de rehefa nitady an'iny de efa nina tamin'ny Samuely de nosorana Samuel mpanjaka de niverina ny borizana boriky hita izy lasa mpanjaka tena zavatra mora nomena moramora vetivety kely de lasa mpanjaka fa Davida ange riavana fito taona Davida eritreretinao fotsiny fa Davida hosorana eny ampiandrasan'ondry sy hoe ohatran'ny Saoly hoe amina toerana voavy niady tamin'ny liona sy ny bera Saoly zany hosorana tena mandimandina tsara tena lavalava tsara na fandehany ary tena oay fa nosorana mpanjaka fa Davida tsy nitendry za ve Andriamanitra de za mihitsy ve ny tena ratsy vitany zao ry Saoly nosorana mpanjaka jere za ve de aty atsaha aty avy niady mety mbola misy vovovoka vofampitolona tamy bera mety voavofelaky ny berany tamaina mihitsy ary Davida teo mbola ohatr'izao vava nosorana Samuel hosorako mpanjaka anao amen pa avy niady eny ampedina niady foana nitsoaka niady fa tsy nialina ny Saoly izy tsy nialina ny fomba nanosorana ny Saoly izy ianao riavana raha ohatra ianao hoe miandry fitahina avy amin'Andriamanitra miandry valim-bavaka ianao ka ny hafa ny tonga voalohany tandreminao mialina an'iny fa andraso ny anjaranao Davida niandry ny anjarany ary Davida riavana nitandrina ny fony foana ary na Davida na ny fahavaliny aza eritreretinao fa zany Mefiboseta zany taranak'i Saoly vao tonga teo amin'ny fanjakana Davida nitedaviny hoe iza ny taranak'i Saoly hovaliko soa hovaliana soa ny ratsy zay natao azy zany riavana zany ny atao hoe toe-pon'olona tandremo isika na lehilahy na vehivavy indrindra ianareo vehivavy be dehibe mihitsy ny vehivavy mora tohana amina zavatra azo lazaina mihitsy hoe mbola azo leferina tsy nge riavana teneniko anao fa tsika mpanompon'Andriamanitra reto nge riavana tsika mpitoroteny sy pampahery olona zany olona tokony manana fo mahery tsara tandremo sao de hoe olona mora tohana kely de mora maratra kely nefa ianao ony mpanompon'Andriamanitra tsy mety zany fa ianao olona mila mahery fo tsara mihitsy ianao zay mitranga io de zakanao satria ianao olona ho irahan'Andriamanitra ianao mahadidy mavesatra angeny eo amintsika eo riavany loloavitsika mity asan'Andriamanitra ty de tsika ve zany de tsika zany zao hitorety de tsika zao impiry teto nisy olona miditra eto amin'ny fandarina de miteniteny foana eto amintsika eto de ina zany ay tapaka hatrany za tsy toriteny intsony io misy olona miteniteny ratsy io misy olona mananina fa zaka heverinao fa zazakely ohatra zaka za ve nataotsika fotsika milamina tsara iny olona iny andoton'ny fonao fa aza vela tanteraka ny programany fa tandremo ny fonao mihoatra noho ny zavatra rehetra fa ny Saoly teto tsy nitandrema ny fony heveriny fa zavatra kely raha mialina kely fotsiny hoe arivo sy alinalina fa iny ilay namiditsaka teo ambaravarana ny fahotana riavana tandremo ny fonao aza mora tohany zany ianao de aza mora tezitra zany ianao de tandremo mihitsy io fonao io za tena miteny anao mihitsy azo atao mitandrina ny resaka fo zany za riavana tena teneniko anao mihitsy
fa raha vao zavatra hita fotsiny tady andoton'ny foko de azoko atao miala za zao rehefa mba mijery facebook de beke zavatra am facebook eo revana fa misy zavatra mandreraka fo tena mandreraka fo a za tsy mijery an'ireny ohatra hoe sarina accident mahatsiraviny misy ohatra hoe zazakely de vonon'le reniny de za zao to de tsy mijery an'ireny satria mandreraka ny foko reny misy zavatra matezitra be de to de fileko satria manino mandoto ny foko fa za rehefa mijery an'io le zavatra mahafinaritra ohatra hoe lesona ohatra hoe misy lesona andraisina hoe ohatr'izao ny tantaran'ity mpanankareny ity ohatr'izao ny tantaran'ity filohampirenena ity nisy nanambany ohatr'izao de reny zany reniny a mba jereko zavatra sarina zavatra mahafinaritra inona moa ny dikan'izany ialana am'le inona le fonao maloto ohatra hoe misy adevitra tsy maintsy idiranao ohatra misy adevitra io zany ka hitanao hoe tady tsy ho voatandronao ny fonao no tady atezinao de tsy fahotana ny miala miadevitra man'olona ianao hitanao fa mitady ho lasa ny fonao elao ozy aloha le resy tamin'ny adevitra anao na tsisy sandry ianao tsy maninona za taloha teneniko anao alohan'ny amaranako azy arevana taloha teneniko anao fa za taloha olona tena tsy tatiko mihitsy zany hoe indrindrindrindra ty zavatra ray ty tora tobila ohatra de taloha le opaina amin'ny klaksona reny zavatra tena tsy tatiko tena tsy tatiko mihitsy reny de hatram'izay zany tena mivita famaly aman'olona tena tsisy hevitra mihitsy rehefa atao an'ireny fa ndray andro eo ambany dito eo efa mivavaka tam'izany efa mivavaka kelikely de efa mba nitory teny amin'ny radio etretina hoe mitory teny eny amin'ny radio tam'izany mpanompon'Andriamanitra zany de zao teo amin'ny rond-point be ambany dito eo tadidiko tsara mihitsy de mitondra tobila de misy an'le fampisisisiky reny de nopain'le olona ray de sady nopainy laza izy nandeha nitsorika be ery aloha ery neka nidomoko mihitsy le tobila tam'izany fa izy lasa nitsoka tery de lasa misy tobila roa zany manelanelana anay de nanomboka teo tena tsy afaka mihitsy ny foko fa narahako nefa anaty embouteillage de mifanena amin'olona am'zay zay midina amin'ny FTM izy mbola ery de tadidiko mihitsy io aloha io le tobila de misy olona namako mifanena avery alavitra ery mifanena de miresaka aminazy eo aloha hitako hoe io namako de miresaka aminazy ery aloha de vao mandalo eo am'le namako am'izay to de nantaniko firy numéro any olona io izy olona io fantatrao nga io aizy io mipetraka fa tsy maintsy enjehako io fa zany ataonao ohatr'izao to de le tezitra be reny de izy fotsiny le namako rehefa tsy olona vavaka be ampozy fotsiny izy tahiny Jesosy ianao rado satria efa fantana hoe mitory teny de ohatra mbola tsy de taitra aloha za fa tsy namelako mihitsy olona de tratrako teny amin'ny lalana mozoliny am'izay hoe le hiakatra mozoliny banako teo amin'ny arabe mihitsy aika le olona namako ihany koa fa tsy mifankahita tsara fotsiny zay hoe iza na iza tena teo ary avana tena mipetraka kely mihitsy aloha tadidiko le tenyle namako e tahiny Jesosy re ianao rado ohatrany hoe menatra be aho hoe za mpitory teny fanompon'Andriamanitra tam'izany fa neka andeha hianao tontondry aman'olona resaka zavatra ohatr'izany de reka antsika ry havana ny toe-pontsika misy zavatra tsy tiantsika ambi-po kely tsy tiantsika ahemotra mihitsy fa tsika raha zay ny fomba hitandremanao ny fontsika mihoatra ny zavatra rehetra de avy aloha zay ambi-po any ry havana ozy zany olona hoe ay tatyarina misy manompanopa ohatr'izany tsy nampaninana antsony ozy ny olona hoe sarim-bavaka aby iny tsy mba mitezitra ohatr'ny olona fa tsy mampaninana satria ny foko tandremako mihoatra ny zavatra eny satria ny foko efa Jesosy mipetraka ao tandremo manomboka eto alleloia fa io longolongo kelitsika fa tezera kelitsika io amitsoratsika zavatra ngeza be solingeravina tsy tonga de tezitra be tonga de te amono be antafidy miainga amina zavatra kely fotsiny aloha kaina ngeravina tsy tonga de ny amona ny abela ny tao-tsainy fa ohatrany taketo mihitsy izy mbola ny rabany kay abela izy arabainy anao rahalahy fa tena akasitrahan'i Jehovah ianao ny fanatitra amainina nefa ny an-tsainy any am-pony efa zavatra ka ianao mianjanjo eny an-trehan'Andriamanitra de mba menatra manomboka anao aza me tsara velatsy aman'olona zany ianao rehefa zavatra tsy mety hitanao teneno mora teneno ny olona iny le ohatr'izao tsy ohatr'izao aza mba mitana lailo aman'olona zany araka ny teniko taminao ny zavatra nataon'le olona tsy voatery ho adinonao tsy voatery ho adinonao reny mihitsy ary mbola ho tantarainao hoe za Andriamanitra nataon'olona ohatr'izao ataloha tadidiko le nataon'le olona niny anao ohatr'izao fa raha tsy ianao nge Andriamanitra tsy ohatr'izao fa ianao tsy eo maloto fo am'le olona ntsony fa diovy ny fonao fa za nge teneniko anao fa Andriamanitra mahita ny atao amin'ny tsirairay avy fa ianao mijery anao androany fanatitrao io
ny fonao io fanatitra ho an'Andriamanitra de arovy aza velatra ny vorona-piaza tahaka ny any Abrahama. Fa za de teny aminao, raha voatandrinao madio sy masina ny fonao io de ahitan'Andriamanitra ianao. Sambatra ny olona zay madio po fizina hitan'Andriamanitra de tandremo mihoatra ny zavatra rehetra ary ny fonao satria io ny tena heriny a. De mahireza tianao Jesosy de matoky ampavoarinao ny hafatra zay indraisitsika teto androany a. De atsika hanao hira anankiray de ataontsika ty hery ty hoe ara-fesinota maro a ity tany ity a. Alleloia. De mino finaritra tsika rehetrarehetra ao anatin'izany hira zany. Mahireza Renarena nisi, tu sakini ya tuana.